Roland Ratsiraka tsy nahazo taratasy fa namarina keditra. Fividianana be ny tanàna Antananarivo renivohitra fanarian-joan'ny mponina eto an-drenivohitra no ataon'ny fanjakana hoy ny Beba tsy tenda ndreny aiko. Marc Ravalomanana tsy hanana ny fanjakana trosa ao. Arivan'ny sabotsy faraiky amby roapolo ny volana septambra taona 2024 manatra ny fiarabana tompoko klasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asainay ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana atsangana isa-pokotany ny komity mpanohana ny kandida Marc Ravalomanana eto Antananarivo renivohitra. Isan'ireo toromarika nomena ny mpikatroka tiky Madagasikara sy ny fanoherana androany izany. Raha ny eo tamin'izy ireo tetsy amin'ny QG ampandrana ny filoha Marc Ravalomanana. No mafisy nandritra izany fa tsy amela irery ny vahoaka malagasy manoloana izao zava-misy izao ny tenany fanadiadiana eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince. Isika vahoaka no iaraka andray fanapahan-kevitra amin'ny fomba amaranana ny didijadona sy ny fanaparam-pahefana ataon'izao fitondrana izao hoy ny filoha Marc Ravalomanana androany raha ny eo tamin'ireo mpikatroka tiako i Madagasikara. Manapirofo ny fihetsiky ny fitondrana fa tsy misy intsony ny demokrasia eto amin'ny firenentsika. Tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra isika mba amahana izao fanaparam-pahefana izao hoy ihany ny filoha Ravalomanana. Mananjo irotsaka sy andray anjara amin'ny fifidianana ny olo-pirenena rehetra tsy ankanavaka fa tsy ny fanapahan-kevitra sy ny tahotra ara-politika no andikana lalàna. Tena zava-misy mate hitrôtra zao dia zao ty fatsy amin'izany. Mampiasa ny fomba rehetra mpitondra ankehitriny anakanana ay tsy ho kandidana Antananarivo miaraka amin'ireo conseiller miaraka amin'ny kireo. Mampiasa ny fomba rehetra izy dia naika an'izany ve tsika tsy mahalala ny Antananarivo angary io. Ohatsika eto Antananarivo ary dia ny tsy fanomezana ny taratasy fanamarinana ny fandoavako etra na ny état 211 bis no fomba anakanany atsika tsy azo irotsaka ho fidiana be ny tanàna. Io 211 bis io dia taratasy fanamarinana hoe na voalohany etrany tsara président Ravalomanana nendreto kandidatsika mpanolotsaina vala amin'ny 50 feno tsara daholo ny azy. Io sisy zany ny tsy feno. Noho izany izaho mihitsiny ny tena tsy tian'ireo hiakatra. Lazaiko ombenombeny fa tsy hamela voaka Antananarivo sy voaka malagasy hoery mbola za koa za matahotra nareo. Tena mpitondra manao ny dictature mihitsy mpitondra misy amin'izao fotoana zao. Aza mieritreritra nareo fa raha ilamina amin'izao tsika ilamina ty tany ty tsy izay intsony le izy. Ianareo no manery anay, ianareo no manery anay ikorotana, ianareo manery an'ireto vahoaka reto hitrôtra, ianareo no manao tsy fanao tsy manara-dalàna. Orinasa ny diko ka tsy ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny maha orinazy no tokony itakina trosana orinasa. Voalaza lalàna ihany koa izany saingy odiny ny fanjakana tsy hita no ny tahotra ara-politika. Ahoana moa no andoavako ny trosany tiko sy ireo kompania miaraka amin'ny euro za zavatra hafa fizika. Marc Ravalomanana persona fizika mandony trosako mandony etrako aho isa-taona araka ancien président dia mazava tsara fa hoe tia ny etranao zany alohanao amin'iny karamanao iny dia mandoa foana ara-dalàna. Fa za tsy andony etrany tiko any ambadika any, tiko raha manambola aminareo. Ny teratany malagasy manana ny fitiavatany razana sy tiam-pandroso ny firenena indrindra eto Antananarivo tsy avelan'ireo irotsaka. Nefa fa nilaza hoe ampandroso ny kapitaly Madagasikara nareo andraisedeka
inona koa ro sadeka ho avy eo reo zao ny zavatra am'trano. Ny fanjakana no manosika ny isiany korontana eto amin'ny firenena amin'izao zava-misy izao, manara-dalàna trano ny fanoherana mba isiany filaminana eto amin'ny firenena. Fakana fahefana ao anatin'ny ara-dalàna no kasaina atao, saingy tsy izany no mety amin'ny fitondram-panjakana fa ny tsy ara-dalàna. Efa nilaza taminareo hoe tsy ao an-tsaiky mihitsy zany anakorotana zany fa tena eritreritra aho zay ampandrosoana mba hanana voakana Antananarivo fiainana miendrika sahaza azy. Zay ny zavatra andresahako. Vomi mandeha ny fanirikirihana ny kandidat tsy azo ilatsaka toy izao zavatra misy azy zao. Efa niezaka isika avato amin'ny fanoherana nanaraka ny ara-dalàna sy nametraka tontolo manodidina milamina mba ahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana. Firenena iombonana ane Madagasikara ka tsy hitako zay anakananareo tsy ampandrosana Antananarivo miaraka amin'reto voakana Antananarivo reto miaraka amin'ireo conseillers reo. Kanefa raha izao zava-misy izao no jerevana dia fitondrana tsisy azo ilazana azy mihitsy na kely azy. Isan'ny tompon'andraikitra amin'izao olana mitranga izao ny voamera maleo tena amin'ny sanany fifidianana, tsy ny sampandrarahany etra no mandidy tsy manapaka amin'ny fanapahan-kevitra, saingy mahagaga fa azony teo anivo ny sampandrarahany etra no baikona ny seni mba anosihosena ny demokrasia. Ny seni natao hitsikitsika hivavahana kanjo voron'olobe loso. Tenareo verseny dia tsy malala mihitsy hoe ty taratasy milaza fa hoe engagement ty. Misy tena ingeo ambany eo milaza hoe sous réserve izy io fa vita daholo ny recours rany amin'ny tribunal. Tsy manomboka akory ny tribunal dia nareo namoaka didy hoe tsy mahazo mindrotsaka. Zay hoe dia marina zany. Ianareo verseny dia tsy mahay mamaky teny fa tsy ny DGI iny directeur général n'impôt no mandidy anareo hoe ty nitrosa tsy maintsy aloha zavatra manao fanadiadina zay etra tokony aloha izy fa tsy mandray décision fa tsy maintsy makany amin'ny tribunal ihany no mametra an'izany tribunal zay mpitsara mahefa fa tsy ny commission zay natsangana fotsiny hoe misy any DGI dia misy any reo miaraka amin'ny anakireo dia misy an'le hoe todo zay dia misy an'izy koa le anakiray irma zay le izy miampy an'le ministre. Hoy ihany nareo hoe tena efa anatin'ny fitondrana jadona tanteraka ny tsy refesy mandidy ny fitondrana misy eto Madagasikara. Fikatsana tsara anarina ny tanàna Antananarivo sy ny vahoaka malagasy monina eto amin'ny alalan'ny fanatsarana ny renivohitra no antony nanapahako hevitra hirotsaka ho ben'ny tanàna ho iatrany ny Roland Ravalomanana, saingy tsy ekeny sasany nefa izany noho tsy fitovikevitra ara-politika. Tsy maintsy alaitsika Antananarivo ho iatrany ny fanazavana. Eto aho dia milaza aminareo zay tompon'andraikitra amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao fa ho tsarain'ny tantara sy ny vahoaka ianareo ary tena zava-tojo. Efa milaza taminareo aho fa tena hanao arak'izay azo atao hanavotana an'ireo malagasy tena mijaly fa diranovana tsy mihinan-kanina miaraka amin'ny fako ary le toerana hipetrahany tsy sahaza azy mihitsy ireo. Tsy mbola sahirana sy latsaka katerena toy izao ny firenentsika nandritra ny repoblika mahara. Tsy mahita vahaolana afa-tsy ny famoretana sy ny fampirorona ny vahoaka malagasy ary ny fanakadrana azy ny fitondrana. Tsy avela ilatsaka nefa isika manana finiavana amerina ny asana Antananarivo renivohitra Madagasikara ary ny vahoaka Antananarivo koa nefa tsy anaiky satria fatany. Dia eo no hanomboka, eo nanomboka ara zay mitomboka ao fo zaho hoe tena manaikitra ny ampo mihitsy zany ary tena manentana ny ao anatin'ny sainao hoe zao ny zava-misy hoe dia mbola avela ohatr'izao koa mametraka fanontaniana aminareo ary anio hoe rary ve zany mendrika vahoaka malagasy ve zao zava-misy amin'izao.
ekentsika ve zao zavatra ataondrareo zao tena miombokevitra aminareo tanteraka aho fa tsy rariny intsony ary tsy mendrika voaka malagasy zava-misy ankehitriny koa dia ny vahoaka no itsara dia anjaranareo ara no mirahina tsara miomana tsara fa tena efa tsy izy tsony zao ary tsy mendrika ny voaka malagasy noho izany dia mitaonantsika rehetra aho andray andraikitra anentana ny rehetra ho saiteny sy ilaza ny tsy ara-dalàna mitaonantsika rehetra aho anamafy ny fanoherana ho famaranana aingana zao fampahantrana mahaza voaka malagasy zao iaraka hatramin'ny farany isika ary tsy amelany vahoaka an'Antananarivo irery aho manoloana izao zava-misy izao baiko no nomena amin'ny fananganana ny komity mpanohana isaky ny vokotany manerana ireo boriboritany enina eto Antananarivo na inona avoaka ny fitsarana eo dia milaza aminareo a fomba entitra anio eto amin'ity toerana ity fa tsy amelanareo irery fa tsy maintsy miaraka hatramin'ny farantsika tsy maintsy ataontsika azy azahoana Antananarivo reny vohatra na fomba hoana fondoana tsy maintsy ho azo tsika io nahoana atsangano dieny zao ireo komity mpanohana atsika eny anivo fokotany sy ny quartier tsirairay avy eny atsangano reny ary entany sady ny mpiaramonina ivondrona sy hovonona andray anjara tandrefy azy aby eny amin'ny mpiaramonina amintsika reny zao ny zavatra resahako aminareo nilatsaka ho kandidana Antananarivo ho merana Antananarivo tsy amin'ny anaran'ny timma ireo aminareo fa amin'ny anaran'ny firaisankina amin'ny anaran'ny RMDM amin'ny alalan'ireo fikambanana maro samihafa eny fa na direo société civile ary satria ny voaka Antananarivo ray manontolo no koendrena zay mba hamerenana indray zany asany Antananarivo zany reny voatra Madagasikara ka noho izany oka tsy anilikilika ianareo tonga maro be toy izao ianareo androany efa zava-dehibe zay fa miasa miaraka ianareo dieny zao miaro aminareo ny asany Antananarivo ny reny voatra Madagasikara zany fa ny akanga maro tsy vakina ambo fa de matahotra mitabetsy rano mamba noho izany tandremy tsara raha manao tatsy vinitra rehefa mamety toromarika dia tonga dia arao tsy hamitaka anareo mihitsy izahay aty ampitarika ty ary ho fantatra ihany hoe ty ny namana ty ny tsy namana fa azy amiandry ampôly tsy anao nininy eo nareo dia zao ary enonareo tsara ho porofotsika amin'ny fandraisana anjara na manontany azy raha valiny delina kely zany avianareo delina valiny zany vahoaka maro no tonga niatrika ny fanomezana toromarika avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana teto amin'ny QG Bel Air androany tsy ho an'ireo vahoaka tonga teto ampahandrana ihany ny afatra fa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo indrindra fanimponina eto Antananarivo fa miantso ireo mpitsara eo anivo ny fitsarana amsana ny ady atao amin'ny fanjakana ny filoha Marc Ravalomanana mba hitsara aradrary ny fitoriana napetraka omaly nanamafy ny tenany fa mbola anana ny orinasa tiko vola tsy toko tsy foroana ny fanjakana malagasy satria mbola tsy nalohan'ny fanjakana ny ontry ny fahavoazana tamin'ny fanonganam-panjakana hatramin'izao nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana fa ny lalàna eto amintsika no mampisaraka ny olon-tsotra sy ny orinasa ka tsy tokony hitakina etra ny olona iray raha ny fanazavany hatrany tsy marina ny filazana fa tsy naloha etra aho hoy ny filoha Marc Ravalomanana raha anana ny fanjakana trosa ny orinasa tiko dia any amin'ilay orinasa ny fanjakana ny tokony hitaka izany fa tsy aty amiko satria orinasa no resaka amafisiketo ihany koa anefa fa mbola anana ny orinasa tiko vola ny fanjakana malagasy araky ny fifanarana sy ny raketina odidim-panjakana ny taona 2024
tsy misy idirako amin'ny Marc Ravalomanana ny trosany orinasa noho izany tsy ara-dalàna ny fangejana fotsiny tsotro zao ny 211 bis noho ny olan'ny fanjakana sy ny orinasa tiko. Mbola veriko ndray ary amariniko sy lazaiko aminareo etony marina fa nalohetra aho amin'ny Marc Ravalomanana za fizika fa raha misy zavatra teneninareo zany hoe ananany fanjakana trosany tiko any amin'ny tiko nareo manao miresaka fa tiko manana trosa 1000 milliards 500 millions be lavitra noho nenareo ny azy ary manana ny détail zany aho. Zay zavatra zay tsy azo tsinoninona le taratasy lazaina hoe lettre d'engagement raha izany teo amin'ny toeranao raha mato ministre tsy namaky an'iny aho. Ny hetra tokony alohako dia ny hetra amin'izay karama na reo lay na ancien président dia misy hetra fananako ny trano zay misoratra amin'ny anarako, ny tany zay fananako, ny tomobile zay ana zay misoratra ana tena ana physiquement za mitondra ny tomobile za mipetrako amin'le trano reo zany misy hetra alohako ara-dalàna ary voalohako ara-dalàna ary efa menareo an'ilay certificat de régularité fiscale tamin'ny 3 sy 2 tsy niova za ihany ty tsy niova tsy nanao n'inona tsy zavatra ny tompo koa tao amin'ny fananako reo fa reo ihany ty teny aminareo azy zany fa zavatra teneninareo dia zavatra tsy mitombona tsy ara-dalàna ary tsy misy maizy azy le taratasy hoe lettre d'engagement foana toy ny zavatra tsy misy iny satria fitsarana raha mbola tsy manomboka akory amin'ny hoe manana trosa ohatrinina amin'ity koa ny fanjakana satria nisy ny feuille de route ary nisy ny fanaovana évaluation na ny fanarenana reo fahasimbana dia tsy maintsy nisy foana firesahana na mety aratasy ny CFM na mety aratasy ny SADEC noho izany zany jerero ambony ambany reo fa ianao ry président sy nisy anareo commissaire miaraka aminy ny taratasy tonga azy anareo rahaty azy tonga dia hoanina mambolony fotsiny zao mba jereo tsara. Mazava ny fampidirana trosa eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa tiko ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana ekeko fa tsy hay ireo volan'ny fanarana tamin'ny feuille de route fa any orinasa tiko saingy tokony alohan'ny fanjakana izany satria efa lalàna ka tokony arahiny. Ny orinasa tiko fa nalazaiko teo manana vola 1000 milliards 461 millions 367 340 io vola io vokatra ny fangalana le vary amatoniny tany Tamatavy nangalana le blé atao anaty silo ary nangalana ny menaka atao anatin'ilay barika be nisy azy tany Tamatavy akoatra ny fandrobanandreo andreo dia naka expert zahay expert avy any velany nanao ny évaluation niaraka tamin'ny lamamra sy ny Union africaine laza hoe tia nitrosan'ny orinasa tiko tsy maintsy alohanareo fanjakana ary efa zay dia nivoaka lalàna raha le feuille de route ary voarakitra amin'ny io lalàna io loi 2011-014 tamin'ny 28 décembre 2011 mbola tsy nalohan'ny fanjakana ivoly io hatramin'izao koa ara-dalàna ve zany tsy fandoavan'ny fanjakana ivoly io zany amin'ity koa. Nisy omaly ny taratasy fangatahana fanafoanana ny fanapahanana voky ny seny mitsipaka ny mahakandida ny filoha Marc Ravalomanana napetraka teny anivo ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny tafa nitodika manokana tany amin'ireo mpitsara ny filoha Marc Ravalomanana tsy tsindro no ataoko fa fampieritrretana mba ho araky ny lalàna tokoa no itsarana izao raharaha miteraka korontana eto amin'ny firenena izao. Mitodika aminareo tribunal administratif izahay sy ny voaka malagasy mba hitsara araka ny lalàna sy ny fiainana misy ka tsy anaiky zay tsindry misy etseroa araka ny lalàna dia tokony hafa ny etran'ny orinasa sy ny etran'ny olona fizika tsy miaraka mihitsy zany amin'ny lalàna. Faharoa movy ara-dalàna ny fanerenahy mba tsy rotsaka amin'ny araka politika movy ara-dalàna ny fampiarana avy hatrany izany taratasy lazaina fa hoe engagement zany nefa tsy tapitra akory le voie de recours rehetra voalaza ao anatin'ilay taratasy dia sans DGI sy ny CENI atao ve
ny tsibijery ho fepetra io a fa dia voasoratra mazava ao le taratasy naza hoe rehefa tapitra ao a dia jerevantsika zany loza azo ekena very tribonaly administrativa ny fitonglana ny seni satria tamin'ny fifidianana député tamin'ny taona lasa teo tamin'ny taona iny misy amin'ireo solombavam-baoaka honorable ireo tsy nanana zany hoe certificat de régularité fiscale zany reo faneken'ny seni hoy aminareo hoe zany fitoriny zany no nataontsika dia noho ny mbola fanajantsika ny lalàna sy ny fisorohana ny korotana koa miantso ny mpitsara izay amba tena hitsara amin'ny tokony izy ary aradrariny sy ny hitsina mangataka ny fitsarana ihany koa mba handinika tsara amin'ny atsiprieny ireo dossier izay namena azy ireo ary tsy hiaino afa-tsy ny feo ny feritetana izy ireo maniry koa ara maniry eto Madagasikara mba hitsara araka ny feo ny feritetana ireo mpitsara ireo aza manody mahazo azy ny tsindry mahazo azy etsero aza manody fa dia anjarana ireo mieritreritra an'izy eo mpiandrasana ny didy avoaka ny tribonaly administratif rapitso dia ho hitantsika indray ny toeny rapitso fa zay ny zavatra omeny hoe dia efa mifanentana sy mivonona trany isika ka andray izay andraikitra tandrifantsika aby ianonareo ve zany raha ny fantatra dia manana 8 ora ny tafa hitsarana ity raharaha ity tapitra rampitso amin'ny 2 ora izany fepotona izany ka tokony amoaka didim-pitsarana ny tafa manoloana ny fitorinana nataony antoko 5 andrasana ny fivoaram-baovao araka izany dia rapitso amin'ny 2 ora ny fotoam-pitsarana ny fitorinana napetraky ny antoko tiko i Madagasikara manoloana ny fanakanana ny filoha Marc Ravalomanana tsy ho kandida be ny tanàna asaina arak'izany ireo kandida ho mpanolontsaina ny tanàna ny rehetra mba hifanotrona amin'izay fotoam-pitsarana eny amin'ny tafa etsy anosy izay ho an'ny rampitso fa mbola manodidina izay vaovao izay hatrany dia nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy nanao dila na fifanarahana tany ambadika tany ny tenany ny tombontsoam-bahoaka no ijoroko hoy izy fa tsy tombontsoa manokana na tombontsoa anantoko tezankilan'izay moa dia nitodika manokana tany amin'ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola ny filoha Marc Ravalomanana adinon'ilay ministra hoy ny filoha Ravalomanana ny voaloham-pahendreny ndo rahantsika ny fanadihadiana makasika izay raha olona mahay mamaky lalàna dia tokony homenatra amin'ny nataondry ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola tsy nandinika akory ny momba izany ity ministra ity fa nentiny sekoseko ara-politika anika miteny zavatra tsy mitombona amin'ny malagasy olona nianatra sy manam-pahaizana saingy manafangaro ny atao hoe personne physique sy ny personne morale ho tsarainy tantara eto isika rehetra hoy ny filoha Marc Ravalomanana ilay voaloham-pahendrena manko no adino ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola hoy ny fanehoan-kevitra ianao raha mato ministra tena mbola tsy nanonona ny anaranao na indray mandeha ary tsapako fa niezaka sy nanao arak'izay ataonao nahazaonao zay fahalalana sy fahaizanao any fa zavatra anankiray izay tena ngeda be amin'ny fiainanao na dininao dia ny fahendrena zany hoe ny voaloham-pahendrena inge raha matoa ministra dia ny fatahorana an'Andriamanitra mba ao aminao ve zany dia fa mahatsapa ve anao fa mananjanaka manambady manana taranaka mahatsapa ve anao zavadozana ety zavatra mitrano ity fa tsy zaho renany ny vosy von'ny fahavoazana fa ny malagasy rehetra indrindra fa ny eto Antananarivo o ramatoa ministra enoy ny feny feritretanao ary azadininao manomboka zao za miteniny zao mandritra ny andro rehetra iainanao dia atsapy anao fa hoe fihinako totra ny tiana ataoko tsy mbola tary ianao Andriamanitra mamindra fo mandrakarivo ka dia anjaranao mieritreritra ary resahako aminareo eto horetany horentanitra tsy mandainga aminareo tsy manao zany dilla resahanareo zany na iray ala fa sady misy mieritreritra zany satria izay resaka izay tonga ty amiko tsy manao zany fa miantso ny firaisan-kinany rehetra ny solom-bavam-bahoaka sy teny ny randriana solonyaiko no sady filoha lefitra fahafito eo anivony anteny mera-pirenena
any amin'ny mponina Antananarivo ny baolina amin'izao amaranana na tsia ny fanitsakitsahana ny fanitsakitsahana mpitondra ny zon'izy ireo. Ny mponina Antananarivo mantsy no tena voakasiky ny fanapahan-kevitra natao ny fitondrana izao. Fanadihadiana eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince Atrandy. Fanapahan-kevitra politika no natao tamin'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny fanoliana azy tsy ho kandida fa fanodinana resaka fotsiny ankoatra izay. Hoy ny filoha lefitra fahafito eo anivony antenimieram-pirenena sy teny Roland Ratsiraka. Tahotra ara-politika no misy eo amin'ireo mpitondra ka miziriziry amin'ny fandrikan-dalàna ho iatrany ny fanazavany. Matahotsy ny mpanohatra ary tsy matoky tena intsony ny fanjakana ka mahatonga azy ireo manilika ny filoha Marc Ravalomanana tsy ho kandidat ho plasy tovovavy. Ny filoha Marc Ravalomanana tompolasy tompoko vavy anisan'ny zavatra tsapako sy hitako sy niainako niaraka taminy dia lehilahy tsy tia zavatra ratsiratsy izy. Lehilahy manana ny maha izy azy izy. Rehefa manao izy dia manao. Marina fa zany président Marc Ravalomanana zany fa filoham-pirenena fa tena nanetsy teny izy. Ny fahafantarany fa potika ny renivotry Madagasikara dia nanapa-kevitsy izy hirotsaka ho ben'ny tanàna hanarenana antitarena tena. Ny filoha Marc Ravalomanana dia vonina ny handoa hetra fa kosa zay hetra voapirofo sy ara-dalàna ara-jariny fa tokony aloha no tokony takina aminy tompolasy tovovavy. Ny mahagaga hoy sy teny Roland Ratsiraka dia hainy fanjakana ny nandamina ny olana teo amin'ireo orinasa mpanafatra solika teto amintsika. Fa tsy hainy fanjakana kosa ny mandamina ny olana eo amin'ny orinasa malagasy dia ny tiko izany sy ny fanjakana amin'ny resabola io ka zary atao fitaovana politika ankehitriny. Ny mpanjara pétrolier dia manana vola amin'ny fanjakana ary ireo ny fanjakana koa dia manana vola amin'ny mpanjara pétrolier. Fananinna ny sina ny fanarahana dia vita tanteraka amin'ny procédure rehetra, ny lamina amin'ny procédure ny zareo, fa maninona rehefa amin'ny président Marc Ravalomanana tsy jerena ny vola zay ananany amin'ny fanjakana tompolasy tovovavy tsy eketsika izany. Manoloana izao zava-misy ankapobeny eto amin'ny firenena sy eto Antananarivo renivohitra manokana dia miantso ny firaisan-kinandrehetra ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena sy tiany Roland Ratsiraka. Fanabadona sy fanitsakitsana ny mponina eto Antananarivo ny zava-misy. Mila mijoro ny mponina Antananarivo mba amaranana ny fomba fanao politika maloto ho iatrany ny fanazavana. Farany dia zao. Miantso ny hery rehetra ny tenako. Mahalehibe ny mpanohatra. Miantso ny hery verina rehetra eto a Madagasikara. Miantso atsika rehetra eto a Madagasikara. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra ny tena. Tsy hanaiky izao tsindry hazo lena atao amin'ny vahoaka malagasy izao fa izao zavatra izao dia mampiseho fanandevozana ny malagasy rehetra.
amaranako ny teniko dia teny filozofia frantsay anankiray Jean-Jacques Rousseau. Rehefa ny vahoaka no tsy miaro intsony zony sy ny fahafaha dia mizotra makany amin'ny fanadevozana izy. Hahatongavana amin'izany dia tsy maintsy atao ny hidirana ao anatin'ny fantsana tanteraka. Tsy voaozina ny vahoaka malagasy. Indramiko teny ray aman-dreny anankiray izay hoe tsy mandohalika malagasy. Aza manaiky ho verizo isika fa ny kandidatsika ho ben'ny tanàna ny Antananarivo dia président Marc Ravalomanana. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Tsy miova ny hevitra efa tapaka atreto ho an'ny fanoherana fa ny filoha Marc Ravalomanana no candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo ary tsy maintsy ho ben'ny tanàna ny kapitaly ny Madagasikara. Mbola eo amin'izay vaovao tetsy amin'ny QGBLR izay atrany dia tsy mihevitra ny anakorontana ny fanoherana saingy ny fanjakana no manosika ny fanoherana iroso amin'izany. Hoy ny solombavambahoaka Fidèle Razarapera raha nandray fitenenana manoloana ireo mpikatroka tima tonga tetsy amin'ny QGBLR androany. Milalao afo kosa ny mpitondra hoy ny sekretera general ny antoko Rina Randriamasinoro. Tao rahatsika avy hatrany ny fanadadiana mahakasika izay. Tsy misy mihemitra eto fa mazava ny fanapahan-kevitra efa noraisina dia ny filoha Marc Ravalomanana no candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo. Rehefa miziriziry nefa ny mpitondra fanjakana milaza fa tsy candidat hatramin'ny farany ny filoha Marc Ravalomanana dia mazava ihany koa ny any fanoherana fa hatramin'ny farany dia ben'ny tanàna ny filoha Marc Ravalomanana. Hoy ny solombavambahoaka Fidèle Razarapera. Ny fanapahan-kevitry ny fitsarana amsana ny ady amin'ny fanjakana izay ivoaka rampitso no sisandrasana. Hoy hatrany ny fanazavany. Ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Zao le resaka. Ianao tsy voafidy. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana napetraka tany Ambotsiroatra. Apetrako tsara zay olona tsy voafidy izy fa napetraka tany Ambotsiroatra hoe hitondra Madagasikara président Tsosikoto zay. Fa hitindra makatia nytody tsy misy fa ny atao miverina. Ka rehefa tsy ekenareo dadanay olany amin'ny fifidianana dia ho apetraka ay. Ka zao ozy izy tsika hoe mbola tsy tapitra amin'ny fotoana. Nikitianareo ny article 9, nikitianareo ny article 5, dia kitiko koa zay article hafa mbola azo kitianao. Fa mbola tsy tsara tsika mbola milaka misy ny farany. Apetraka reo io dia mirotsaka izy vidinay lany amin'ny fomba demokratika. Fa rehefa tsy kitianareo zay dia ozy nareo hoe hatramin'ny farany io tsy candidat, dia ozy zay hatramin'ny farany io ben'ny tanàna. Amaranako ny teniko dia zao. Androany tsika manombo. Androany manomboka niatsa tsika teto. Mety mbola misy toromarika rehefa avy eo. Manaraka fandaminana tsika. Fa ity manomboka androany tia dia mitoy io. Mandra-pahazahoantsika valiny mahafa-po. Ekena sa tsy ekena? Ekena sa tsy ekena? Atao vavy Roland Ratsiraka hoe sara toko lahy sara toko vavy. Mbola tsy tara raha miverina amin'ny fanapahan-keviny miteraka savorivory ny fitondram-panjakana izay milalao afo dia tsy maintsy omay. Hoy ny sekretera general ny antoko tia Marina Randriamasinoro.
tsy ny fanoerana no mitondra korontana eto fa ny fanjakana. Misy fiteniny tolo zay manao hoe zay milalao afo tsy maintsy may. Nareo a mpanohery mpamoretany reto ary sao dia mieritreritra fa mbola faly aminareo ny vahoaka. Sao dia ary nareo dia mieritreritra fa malemy ary matory ireo vahoaka malagasy ireo ka anaiky anaovana tsindry azy rena lava zao. Sao dia nareo dia mieritreritra fa jamba ny vahoaka malagasy ka tsy mahalala ny resaka kolikoly, tsy mahalala ny resaka fandikan-dalàna ary tsy mahita ny fahoriana ny manodidina azy. Olon-kendry ny vahoaka malagasy ary manana ampo ny vahoaka malagasy, tia tanindrazana ny vahoaka malagasy ary rehefa tena tsy maintsy hijoro ny vahoaka malagasy dia mijoro ny vahoaka malagasy. Aza mifanendrikendrika isika, aza ianareo mitondra korotana no miteny anay mampitahotra anay isan'andro zao hoe misy miketrika fanakorotana eto. Iza ny tena manakorotana? Olona ny latsaka filoham-pirenena tsy avelanareo ilatsaka be ny tanàna. Iza ny mitondra korotana amin'izany? Zahay ve ny tompona andraikitra manapaka ny jiro isan'andro? Zahay ve ny tompona andraikitra ny tsy fisin'ny rano isan'andro? Zahay ve ny tompona andraikitra ny mampahatra ny vahoaka malagasy, ny fahefana ny vahoaka malagasy? Ny maro anisa ny tompon'ny fahefana, aoka nareo vitsy anisa tsy hanendrikendrika ny vahoaka malagasy ho mpanakorotana. Manana faharetana ny vahoaka malagasy fa misy fetrany faharetana. Rovintsika ny ahatra ny fampijaliana toy izao. Nanara-dalàna isika satria nanabe vahoaka, andrasana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana aloha. Mazava kosa nefa ny tanjony fa raha tsy azo androany dia ho azo rampitso. Hoy ny solombavam-bahoaka ny sady foloa ny vondrona parlementaire timy, ny maître Antra Razafy Manantsoa. Fa io be ny tanàna Antananarivo io raha tsy omeny antsika androany azontsika io rapitso. Ka zao izy tenany président en personne, le président personne physique mihitsy no miteny teo, tsy tompony trosany tiko izy ary tsy tokony terena anao engagement andohany trosany tiko. Mazava be zany. Fa maninona le fanjakana tsy mety mandohan'le 1461 000 milliards any tiko e? Le vola kely satria kely zany 125 milliards d'ariary, 170 milliards d'ariary takina aminy fa anatin'ny taratasy 125 milliards d'ariary. Tsisy fotony zany raha mihoatran'le 1461 milliards d'ariary ananany tiko aminy, ananany tiko amin'ny fanjakana. Fa zao itrosa io Yandre Matou Yandre Rajoelina ny tompona andraikitra ny itrosa io. Izy no namotika ny tiko, izy no nitarika ny tolona 2009, izy no tokony andohany vola io fa manina fanjakana ny lasa nandohany io amin'ny toerany. Fividianana andraisany rehetra anjary ty fividianana be ny tanàna ty. Tsy normal hoe 2018 izy lazaka filoham-pirenena nahazo le certificat de régularité fiscale no faninana tamin'asa ange tamin'ny 2018 e. Tonga 2023 nahazo le certificat de régularité fiscale izy. Tonga 2024 lasa re ohatrany hoe tsy président Ravalomanana tsondray zany le olona fa zavatra hafa ngamba ny eritreretiny. Tsy fanarahan-dalàna daholo zany rehetrarehetra zany, tsy azontsika ekeny zany. Fa zao miantritsika ny zavatra ho atao rapitso androany isika rehetra efa nasaina nitondra ny tony. Manana ny tony fa samy naneny fahavononany hijoro amin'ny mahatanitandalana avokoa ireo zay nandray fitenenana tetsy amin'ny QG Belair androany. Nanamafy ihany koa fa miandry ny toromarika avy amin'ny mpitarika ny antoko sy ny eo anivo ny fanoherana ny rehetra. Ndao rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny Mathieu Prince Atranjy. Mampananteny zay président fa vonina hijoro hitarika ny namana rehetrarehetra zay mbola tsy tonga eto amin'ity toerana ity
amin'izay toromarika apetraka ao. Président be ny tanàna raikitra sasy raikitra tsisy manaiky eo mandeha amin'ny ara-dalàna ny tea mandray ny fanapa-kevitra araky ny tokony ho izy ny tea rosy ty tsampo tokoa fa medaladala izy tsika sa ary tsy maintsy be ny tanàna président Marc Ravalomanana. Tsy mivadika amin'ny teny intsika rakitra rehefa tsy apetra amin'ny président dia iza ny ametraka azy iza enoy ny toromarika ary aoka tsika irahina aoka tsy itsika ny ho zarazarainy ny sasany mety misy be katsy nato ivelany nato anatiny fa isika ny tanitsika dia président Ravalomanana be ny tanàna n'Antananarivo io entra takiny io entra tamin'ny fito sy roa arivo sy valo sy roa arivo ono inona ny toera président Ravalomanana tamin'izany filohan'ny république izy tamin'izany tsy compatible araka ny fomba fiteny raha ohatra ka mpitatana ny tiako izy no sady filohan'ny république eo aloha dia tsy mitombona onona fa fidim-bahoaka zao président Ravalomanana zao no naonga anareo tamin'izany fotoana ka nitahotra iverenana zany tsy mpanonga isika tsy mpanonga tsika zao eno ny toromarika fa misy farany zava-drehetra ny gouvernement manontolo efa ny zareo filoham-pirenena efa ny zareo be ny tanàna tany Vrevohatra no alaitsika dia matahotra izy menakavy tompona azy toko fa dia kakitsika hoe inona no nataonana ny olona io tsy hitako misy jery ty izy nge mahafinaritra ery dia atahorana miforitra daholo dia tsy miforitra mahagaga fa izao na manairy izy natesitra tsy maintsy be ny tanàna ny filoha Marc Ravalomanana tompona azy toko fa izahay avany avaradrano misy commune 40 izay manarika eto ny ankabeazany ary maro misy olom-bafidy misy olona ihany koa izay hovidiana togneto izay satria nahoana izahay ane eto Antananarivo mampiana-janaka izahay ane eto mila ravinahitra ary eto ihany koa izay no mitady eny na ny tsy anasa na ny anasa ka noho izany izay mila be ny tanàna iara-iasa aminay dia tena manosika mafy mihitsy ny firatrahana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Na ny atsimon-drano aritsika dia mirahina tanteraka amin'ny Antananarivo Renivohitra miaraka miaditsika tsy maintsy mandresy ny tolona. Fa mangotragotraka tsy nampangotrahana ihany koa ny toedra ara-politika ao amin'ny renivohitra Betsy misaraka ao amin'izao fotoana izao no asarotana mantsy ny fanomezana ny taratasy fanamarinana araketra na ny 211 bis ho an'ny solombavam-bahoaka ao Tomasina voalohany no sady candidat ho ben'ny tanàna Roland Ratsiraka izany. Tsy tontosa arak'izany ny fametrahana ny antota-taratasy firotsahako fidina izay no kasainy natao ho an'ny omaly arivo. Andao aratsika ny fanadadiana sy ny tadim-baovao mahakasika izay. Tsy voapetraka ny antota-taratasy firotsahako fidiny Roland Ratsiraka, candidat ho ben'ny tanàna Tomasina voalohany no kasaina apetraka omaly arivo. Tsy azo hatramin'ny farany taratasy fanamarina ketra na ny 211 bis. Tsy nekeny sampandrarany etra raha tsy nandoray tapitr'isary ary ny tenany ary no terena nandoha izany en ligne. 211 bis kaza mbola tsy mivoaka zao dia miteny izy hoe mbola miantso le vola zay tonga amin'ny banque centrale zay vao avoakanay io dia tsy fitavoakanareo hoe izany tsy possible zao somary mainka milaiko ny anina izy bon sakatsakana isanandro fa ela zay mangataka 211 bis io dia 1 million d'ariary mila paye quoi fa tsy vola be fa 1 million d'ariary 1 million d'ariary ifay tsy possible raha ohatra ka espèce tsy maintsy ataonareo en ligne auto chèque tsy mety auto virement tsy mety fa tsy maintsy en ligne ihany maneran'ny Madagasikara tsisy an'izany izy raha tsy eto Tomasina satria site pilote Tamatavy dia nanomboka tamin'ny mois d'août zany lasa site pilote amizay Tamatavy paiement etra za amizay tsy mahay magnano amin'io atao zay hoe raha iny bug lava bug hatramin'ny omaly androany maraina izy vita amizay zany paiement le izy milava. Fanjakana matahotra ny misy eto ny fanazavany. Mbola misy olana ihany koa mantsy ny fandoavany ilay vola tamin'ny ietra ka tsy natafavoaka ny taratasy fanamarina ketrany na ny 211 bis ny ity candidat ity. Donc zany aloha tsika enjy magnaraka raha normal dia mialatsiny mialafory mialatsiny aminareo jiaby fa izy ity no fantatsika fa ny fitondrana iny matatro olo
Makafony blandine, makafodiarino masanana zay no atao zare io dia tadiavina raha jiaby tsy afantsika milasika kanefa tsy tafavoaka zare. Donc zany tsy maintsy miandry an'itsika dia za tsy mametraka an'io raha tsy azoko ampelatana taratasy fa sarobidy loatra ratsy. Fatantsika tsara fa sakana impiry zany lasika tagnatin'ny taona fitelo. Magnino za nahazo décence bis ko magnino niany ndraiky dia atsaka hifaina io raha tsy en ligne. Raha ohatra zany olo ambany vola milatsaka dia tsy manana ordinateur, tsy manana connexion dia akory ataony. Ny alatsinainy ho avy izao no fantatra fa ivoany certificat de sens bis ny candidat Roland Ratsiraka raha ny fanazavany. Ka ny talata ho avy izao no hiverina anatitra ny taratasy firotsako vidiny ny tenany rehefa tsy tanteraka izany omaly. Raha ny vaovao azy moa izao ariva izao dia voaraiso mantsara ihany izay taratasy 211 bis ny candidat Roland Ratsiraka izay candidat ho ben'ny tanàna ao amin'ny district ny Tomasina commune Tomasina voalohany fa andrasantsika ny fivoaram-baovao ny amin'ny fametrahana ny antota taratasiny izay. Lafo vaovao afatanteraka kosa naneo firaisankina ireo vahoaka leo fahantrana leo tsy fandehana ny toedra ram-pirenena amin'ny lony ary tamin'ny alalan'ny fitsofana kiririoka no nanaovan'izy ireo androany. Fomba iray nentina nanairana ny fitondram-panjakana manoloana ny fahoriana iainan'ny vahoaka izany. Nanamafy ny mpikarakarany etsika fa fanombohana ihany izao ary mbola hitohy araka ny fotoana mampety azy izany. Tanjona ny ahafahany rehetra maneho ny heviny ankalalahana tsy misy teritery ny amin'ny marary azy ho an'ny andavanandro. Fanadihadiany andro miaratina eo amin'ny sary sindatsary ny Andry Rakotomalala. Ny paika tamin'ny iray ora tolakandro tsy diso velona ny siontsioka sy ny kiorioka teto Bel Air. Le tsy fandriampahalemana, le fantrana, le délestage, le tsy fisindrano, le fitondrana tsy mahomby mampahantra vahoaka. Ireo no nirantiranty tamin'ny soratra nandritra ny hetsika fanairana ny fitondram-panjakana androany manoloana ny ady sarotra sy ny fijaliana iainan'ny vahoaka ankehitriny. Tsy azo ekena intsony ny zava-misy ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Tena mahatsiaro mijaly zay le fiainana ara-tsosialy tsisy vahoaka tsy miaika angambany amin'izao hoe mijaly lainga raha misy miteny hoe sambatra amin'izao fotoana izao. Fa raha vahoaka eto Antananarivo manokana tena mahatsiaro mijaly amin'izao dia zay mahatonga an'ireo vahoaka betabeta ireo efa tsy mety intsony le izy. Le fahatrano zay zafikelina sy zanaka izany tanjona fa zay le lainga le fahatrana zay mila miaina miara-dalàna zay tetavinay zay zany tomboka matsapatena fa namiasa zay sahirana ny zanaka tsy miasa ny tsy andrasa daholo otra mitsongo daholo zay zay mangataka fivoasa zay raha tsy miasa zay tsy mihinan-kanina ka zay nangatanay aminareo tomboka ka pio zay ka katsanan'Andriamanitra tsy hoy amonjy anay rehetra vahoaka sahirana rehetra rehefa sy vahoaka voly dia raha vao misy zavatra kely tsy mahavoa ny anjy raha jely tsy mahavoa ny anjy dia ny anjy raha jely ary tsy hitakory izay zavatra vita ny hatramin'izao na inona mbola tsisy zavatra vita mihitsiny. Tady maditra vahoaka le fitondrana dia fakahity zay. Andao zay leo an'io e. Mila olona vonona sy vanona navitra azy ny firenena malagasy indrindra ny Antananarivo izay miaina anaty fampitehana tanteraka ankehitriny hoy ny olom-pirenena. Amin'ny alalan'ny fifidianana demokratika andraisan'ny rehetra anjara indrindra ny firaisan-kinany rehetra no azony antoka ny fanatrarana ny tanjona. Nanamafy ny teo anivony RMDM izay mpikarakara ny hetsika fa nisatatra mbavarany fotsiny ny androany fa ito zany amin'ny fotoana mampety azy. Tanjona ny ahafahany rehetra maneho ny heviny ankahalalahana tsy misy teritery ny amin'ny maharary azy andavanandro. Fa efa tafahoatra ary mampikolay ny ponina manerana ny renivohitra ny tsy fisian-drano. Ny rano efa tsy misy mbola vidina lafo ihany koa. Mitrotra ny ponina tetsy Anjanahary omaly alina manoloana izany midina Andalambe nandorokodiarana mihitsy anairana ny tompon'andraikitra manoloana ity olana tsy mety ahitany ny fanjakana vahaolana ity raha toka mbola misy fanjakana eto hoy izy ireo. Fanadihadiana. Tafakatra 2 arivo ariary ny rano iray bidon ety Anjanahary.
fa irano tanteraka ny ponina efa ho iray volan'izay tsy nisy rano nandeha na ny pompy ampiasain'ny daolobe na ny fatsakana iombonana na ny ao an-tokantrano tsy maintsy miala mandro ny tokantrano iray raha tia azo rano satria mamantony alina na jiva maraina vao mandeha izany potika hatramin'ny asa fivelomana ireo mivelona amin'ny sasalamba ny rano aty aminay zao amin'ny sivy amin'ny ray tsy maripotra zany ny fandehanany dia tonga ny amin'ny enina na amin'ny dimy dia tapaka dia tsy mahazo tsony mihitsy ny party aty zany fa ny any ambony any any fokotandretra rehetra any tsy mandeha mihitsy zay efa herinandro tena misy fiatraikany satria tsy inona zay tsy afaka miasa raha sisy rano dia miaro tory eto zay manomboka amin'ny enina mandrapatonga ny amin'ny 20 alina zay vao mahazo rano dia tonga na eny amin'ny 20 dia midina indray amin'ny 4 mameno anjezy feno dia amin'ny 10 rano tapaka dia zay vao manomboka manasa lamba zao hitanareo zao dia fizaliana ho an'ny vahoaka le izy elofa mba tsy hay zany zay ataon'ny fitondram-panjakana fa tena mafy mahazo ny vahoaka zo fototra ary aina ny rano kanefa malagasy maro no tsy misitraka izany ankehitriny tsy misy mandeha amin'ny laony ny fiainatokantrano manoloana ny tsy fisindrano ny fanazavana biopampana ny vola mivoaka amin'ny fividianana rano raha te ho velona mividy dimanjato ny ray bidon telonjato ny ray bidon vidany amin'ny olona zay 3,000 ny ray bidon dia sady vidy vary zany zay ny vidy rano nidina andalambe no ny tsy fisindrano izay ny ponina tetonjanahary ho maly arivo nanamafy izy ireo fa mbola anono fitokonana raha toka manampy maso manoloana ny fahasahirana am-bahoaka ny tompona andraikitra voakasika vaovao ny lozam-pifamoivozana kosa indray dia renim-pianakaviana iray no maty tsy tradrano vokatry ny lozam-pifamoivozana teny malaza ampitatafika ny ariva teo voafoaka ny fiarabe ity renim-pianakaviana ity raha ny vaovaovoray tombanana ho avy ny an-tsena ny tenany noho izao tradoza izao no ny arona mbola tazana niaraka tamin'ireo sakafo maromaro potika tanteraka kosa ny vatany ity vehivavy ity fa eo amin'ny vaovao ny trangam-piaramonina kosa may ny 20% amin'ny trano fonena ny ankizy eny amin'ny akany voko be valala vokatry ny court-circuit na panneau solaire raha ny fampitam-baovao mahita ho avokoa ny farafara kidoro akanjo fitafina fitaovam-pianarana rehetra ankany iray mitazazazaka-mbo tsy sahirana ary ireo voelikiliky ny fiarahamonina moa ity akany ity mangataka fanampiana sy tolo-tanana izy ireo ankehitriny fa ankizy misa 430 no voakasika mivantana tamin'ity famaizana ity raha toka 20 kosa no isan'ireo ankizy tezaina sy be azy na ao amin'ny akany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa 7 ireo namony ainy atao Gaza tany taorinin'ny fanafiana nataony tafika israeliana manoloana izany dia nampitandrina any Israely ny firenena mikambana eo ihany koa ny Hezbollah sy ny Hamas aina iteraka fifandranana eo amin'ny vonia faritra ity raharaha ity tato-baovao mahakasika izay mampitandrina filakevim-piarovany firenena mikambana ministra ndrarambahiny ao Liban fa raha tsy manameloka ny fipohanana fahatsiolona ampolo maro tamin'ity herinandro ity firenena mikambana ary tsy manonona ny Israely ho tompon'antoka amin'izany dia sokafana amin'ny boaty Pandora ary ny gouvernement sy ny extrémistre dia kendry sy hamono sivily miaraka amin'ny fitaovam-pifandraisana mitovy amin'izany nanakihana ministra libanais ho tsy mba nanonona ny Hezbollah ny masoivo israeliana ao amin'ny firenena mikambana da nidanona nanoloana ny fanafian'ny Hezbollah ny Israely isan'andro avy any Liban ny ampitso fanafian'ny Hamas tany atsimon'ny Israely nampitandrina iboabity fa raha tsy voahelika Israely dia ampiasa fitaovana mitovy amin'izany amin'ny fiaran-dalamby fiaramanidina sy ely amin'ireo firenenkafa ary aneo fihetsika mahery ho fampirorona ireo sivily namoizana ain'olona 4 farafahakeliny anisan'izany mpitarika ambony ao amin'ny Hezbollah ary nandratrana olona 9 ny fanafiana anabakabaka Israeliana tao Beirut
ady izay nahafaty any Ibrahim Akil olona ao anaty filakevitra ambony tafika ao amin'ny vondrona izay notadiavin'ny États-Unis hatriny ela satria voalaza fa misy fifandraisany amin'ny darika bomba natao tamin'ny masovean'ny États-Unis tao Beirut ny taona 3 tapitra ny fampalalambo voantsika tompoko lahy sy tompoko vavy tamin'izao ariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany aterinatrandry ny makasika ny raharam-pitsarana ho an'ny rampitso amin'ny 1 etsy amin'ny tribonaly misanany ady atao amin'ny fanjakana na ny tafa etsy anosika anasany ny antokotiko Madagasikara ny kandida mpanolontsaina rehetra ao anatin'ny listra izany ny sampana fampalalambo vao kosa mirary farany herinandro mafinaritra ho antsika rehetrarehetra veloma toko